Voamera-maleo tena misahana ny fifidianana, tsy maintsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena. Efa marary mafy, efa tokony hivoaka ny fonja, fa mbola tazomina any am-ponja hatramin'ny fotoana tsy fantatra ireo limersia. Fiakaran'ny rano, lasibatra ny mpianatra eny amin'ny faritra Iva. Klasy Tokvavy afaly tafaraka amin'ny tenako amin'izao takariva ny labisy avadimy amby roapolo ny volana janoary taona 2024 izao miavanao tonga soindrana ny fotoana ny fampalalavao manasana ho anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovany fifidianana avy hatrany amisy taratsika ny fampalalavao fifidianana mangarahara handraisan'ny letranja ary tonga fitoniana mandeha ny tanjona ho ny mpandrindra maharitra ny firenena mikambana monina sy miasa eto amintsika tsy maintsy atao amin'ity kosa ny fifidianana eto amintsika ho ny CENI nisy moa ny fianatonsokana maharitry ny firenena mikambana ny maso ny vondrana Europiana sy ny vondrana Afrikana zolo tena avy amin'ny fandarana sainy firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ny PNUD sy ireo mpikambana eo anivon'ny Voamera-maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI izany sy afiona ny fifanankalozam-baovao ihany fa mbola misy ny fihaonana manaraka maritana izay fanampiana azon'ireo fiarahamonina antoka ho atao hanatotsana. Ny lalam-panorenana no mamaritra fa tapitra amin'ity taona ity ny fihepito-piasana iasan'ny filoha ankehitriny. Tsy maintsy rosoana ny fifidianana filoham-pirenena ho ny filohan'ny CENI. Ny fifidianana dia tsy maintsy misy amin'ity taona 2024 sy 2025 ity satria ny lalam-panorenana antsika dia milaza fa tapitra amin'ny fa 2024 ny volana janoary 2024 sy 2025 ny mandany filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia noho izany dia tsy maintsy misy fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. 330 tapitrisa dolara no teti-bola no vinavinain'ny Voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI ahavitana izay fifidianana filoham-pirenena izay. Raha ny voasoratra ao amin'ny teti-bola 320 sy 2020 anefa dia 540 tapitrisa ariary, izany hoe eo amin'ny 10 tapitrisa dolara eo. Androany, nisy ny fivoriana voalohany ateo amin'ireo mpiray ombinantoka vahiny atoan'ny firenena mikambana ny vondrona Europiana sy ny Afrikana ny avy amin'ny fandarana asan'ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ny PNUD sy ny CENI ny fanakalozam-baovao namantaran'ireto mpiray ombinantoka ny momba ny zotra-pifidianana eto amintsika. Inona avy ary ireo ezaka vita ary inona ireo tokony mbola ho atao. C'était un exercice d'information et je voudrais féliciter l'équipe de la CENI par rapport à cette initiative que nous apprécions, par rapport à cet exercice d'information qui nous permet de connaître tous les efforts qui sont en cours. Nous avons également échangé sur tous les efforts qui peuvent être faits encore pour soutenir le processus électoral. Et je considère que ce n'est qu'une première rencontre et nous espérons pouvoir continuer ces rencontres durant tout le processus jusqu'aux élections que nous considérons comme étant des acquis qui ont déjà eu lieu en 2018 et que pour 2023, les préparatifs qui ont lieu pourront également s'inscrire dans cette même logique pour que nous aboutissions à des élections qui sont transparentes, inclusives et apaisées pour tout le monde. Les soutiens sont multiformes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train justement de discuter avec la CENI pour essayer de définir le contenu des soutiens que nous pourrons apporter à la CENI. Maro lafy araka ny fanazavany inga isasana ogo ny tantsoroka azon'ireo mpiarahamonina omena fa mbola ifampidinika izy ireo ary dia ho faritana ka amin'ny fanohanana manaraka no hamantarana izany. Momba ny fanisana ny mpifidy dia ny fanisana ny tokantrano asahan'ny Voamera ifotony misahana ny fanisana mpifidy na ny CLRE no hifarana amin'ny 1 janoary ho avy izao fa neny amin'ny fokotany kosa dia mbola hitohy. Amin'izao fotoana izao zany ny CENI dia manome andraikitra amin'ireo ataontsika hoe CLRE
ny commission locale de recensement des électeurs zareo zany no manantanteraka an'izay asa fanisana eny anivo ny tokantrano zay mandra-pahatonga ny faha 1 amby 3 ny volana janvier. Ao anatin'izay moa zany dia fatarina hoe aiza ny olona mbola tsy voasoratra, aiza ny tokantrano mbola tsy nandalovana. Izay zany no andraikitra ataon'ireo mpikambana eo anivo ny voamero fotony momba ny mpanisy any mpifidy. Ny tsara marina nefa dia izao, ny fanisana eny anivon'ny tokantrano no mifarana amin'ny faha 1 amby 3 ny volana janoary, fa ny fakanesana eny anivon'ny fokotany na ny fanisana eny anivon'ny fokotany dia mitohy hatrany. Na dia efa vita io faha 1 amby 3 ny volana janoary io, ka raha mbola misy olona tsy voasoratra ao anatin'ny lisitra ny mpifidy dia afaka izy manatona eny anivon'ny fokotany. Ka dia eto zany isika dia manao ezaka ihany koa mba manentana ny olona izay mbola tsy tafiditra anatina ny fokotany manomboka ny voalohan'ny volana febroary izao. Mitohy eny amin'ny fokotany indray araka izany ny fisoratana anarana anaty lisitra mifidy. Raha tokony no nifarana ny volana desambra 2022 ny fanavozana ny lisitra mifidy dia nitarina tamin'ity volana janoary ity izany. Mpifidy 13 tapitrisa no tanjona, manodidina ny 7 tapitrisa ihany anefa no vita hatreto, izany hoe 920,500. Ny volana jona 2022 moa no hifarana ny fanisana ary ikatona tanteraka ny lisy mpifidianana. Iverenantsika ihany ny vaovaon'ny fifidianana fa ivadika lafim-baovao hafa aloha isika. Nivoaka tamin'ny fanginany ary milaza ny tsy anankitsony ny mpisolovava ny Roly Mercia androany. Tadiavan'ny tompon'andraikitra tazomany amponja hatramin'ny fotoana tsy fantatra ity ministra ny serasera teo aloha ity raha nambarany mpisolovava azy. Fantatra ihany koa raha nambarany mpisolovava fa mbola manana porofo hafa maro afaka omenany fitsarana frantsay ihany koa i Roly Mercia. Asin'Andriamanala Sitoky Ramallah. Efa tokony vita tamin'ny 12 janoary lasa teo ny sazin'ny Roly Mercia na i Ari Laurent Radjason ka tokony efa nivoaka tamin'io daty io ny tenany io ny mpisolovava azy androany. Noho ny famelahatsazy indromiantaona nataon'ny filoham-pirenena dia tokony efa tapitra ny saziny ary efa tokony nivoaka ny fonja tamin'io daty ny 12 janoary lasa teo iny ity ministra ny serasera teo aloha ity. Nanao pourvoi en cassation indray nefa ny parquet général mikasika ny raharaha hafa ka noho izany dia miandro ny fitaom-pitsarana an'ity raharaha hafa ity indray ny tenany. Anaovana pourvoi en cassation de 3 jours francs à compter an'le prononcé. Fa maninona izy ny heritaona sy tapany aty aoriana vao manao pourvoi en cassation, mitanjona amiko dia satria amin'izay izy afaka manao ohatrany amin'le procès ny tantarako ianareo io tsy azo avoaka fa mbola misy cassation. Dia rehefa aveo ho alefa ho tsaraina le raharaha anankiray efa tsy misy MD raha io dia raha sanatria aza misy ane zany ho lalaovina indray le fitsarana dia ilaza fa meloka Andriamatoa Roly Mercia. Zay zany le sary. Dia amin'izay rehefa aveo rehefa vao condamné amin'le dossier ray dia manao désistement amin'ity pourvoi tsy ara-dalàna ity dia miverina dia eritreretiny hoe miverina amina situation régulière le fitazonana amponja an'le olona. Miantso ireo tompon'andraikitra amin'izao raharaha fandetehana any Roly Mercia any amponja izao ny mpisolovava azy mba hieritreritra tsara amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisiny satria raha ny fantatra dia mbola manana porofo hafa akoatra ny efa noentiny teo anatrehany fitsarana frantsay i Roly Mercia izay mahavoasaringotra olona akaiky ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fa za eto manao antso amin'le olona ao ambadika io raharaha io, za tsy teny anarany fa Andriamatoa Roly Mercia nge ka mbola manana dossier hafa azo ny arotsaka indray any amin'ny PNF manampy an'ilay témoignage izay nataony any. Andriamatoa Roly Mercia nge ka afaka mifampiresaka amin'ny fianakaviana mampita any amin'ilay avocat any an-dafy hoe zao no mahazo aty fa hanao fitoriana vaovao any amin'ny PNF indray le ray teo rehefa napapapapa tonga hatrany amin'ny fandrahonany manaova désistement mbola ho ampiana indray le dossier any an-dafy. Za zany miantso an'le tompon'andraikitra hoe sola ka ho tonga amin'izay ka sady anala baraka ny fitsarana malagasy
no anala-baraka ny malagasy mihitsy ka izao ny zavatra mitranga any amin'io firenena io. Atsipy ny tady any an-tandroko ny omby, atsipy ny tena any am-pony mahalala. Fa raha les situations misy an'Andriamantoa Limercia am'izao, les situations de santé sy ilay taonany a efa afaka miteny izy hoe il n'a plus rien à perdre. Za eto no miteny hoe sao de ho tonga am'izay, fa za tsy migaranty hoe tsy ho tonga am'izay. Mety ho zay ny tranga raha pitso ravaka pitso efa mafy ty misy proof vaovao voamena ny PNF. Raha ny toe-pahasalamana ireo Limercia kosa dia nambarany mpisolo vavazy fa miaratsy isan'andro ary tsy omeny ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny fahafahana mivoaka ny fonja mba hitsabo tena eny anivon'ny hôpitaly eto an-drenivohitra ireo Limercia. Iverenantsika ary ny vaovaon'ny fifidianana azo sy adidy ary ahafahana manova ny tantaram-piainan'ny firenena ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana entanina traneraka izany ny rehetra isoratra anarana eny anivon'ny fokontany isitrahana izay azo izay avitra sy olon-dehibe ando miaratina eo amin'ny sariny toko Ramallah narindra ny Andry Rakotomalala. Mbola manana herinandro ny olom-pirenena tsirairay anoratra ny anarana ao anaty lisam-pifidianana. Hatramin'izao tsy ampy 700 malagasy no efa nahavita izany raha ny taremarika navoaka ny CENI. Marisarisa ny olom-pirenena natanteraka izany raha ny tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina. Leombonanana araky ny fomba fiteny ka tsy mahatoky intsony ny fomba fikirakirana ny fifidianana, ny tsy fahampian'ny fanentanana ary tsy fahafantarana ny tena mahazava-dehibe izany. Adidy ary tsy hafa miala amin'ny raharam-pirenena ny olona feno taona indrindra ny fifidianana izay lalana anehoana ny safidy hitondrana fiovana sy afaka hisafidianana ireo olona heverina hitondra fanovana eto amin'ny firenena. Hifidy amo dia hifidy aninona hifidy inona fa nohaniko androany ihany dia daviko androany fa anizany izy itsongo tsy maintsy itsongy ihany aho vao homana ozy ny sasany dia afa ohatr'izay. Tsy koa anie le olona maimay fotsiny no fidiana nefa raha fa avy tsy mahavita ny zavatra atao. Dia eo zany mazana makivy any olona tsy hifidy eo satria lasa fanantenana pokaty fotsiny za zany mba mangataka amin'ny vahoaka malagasy mba andraikitra samy parti io fa raha fitondrana amin'izao tompoko amin'izao tsika kehitriny izao tsy misy tsony ny safidy mahoaka fa safidiny be sandry. Zay ny mento amintsika za amin'izao tsika miteny izao safidiny be sandry milaza ny zareo mony fa maroso Madagasikara tsika nefa memotra foana lainga zany. Ny olona zavady tsy rebirebena amin'ny resaka hoe tiandray ny vatsitsinjo na ny vatsitsinjo mavita 5 taona tsy mavita zany ka zara meno 5 alina androany no vara igony tompoko tsy mavita na 5 taona zany. Zany hoe raha tsy njaraiko zany le 5 alina menao ana ray tsy menao ana zany hoe 7 taona zany meno eto amin'ity tany ty. Tsy tokony atao sakana ny zava-misy iainana ankehitriny. Izany indrindra aza no tokony ampiakatra ny ambom-pon'ny rehetra handray anjara feno amin'ny fifidianana. Kiondalina lehibe io raha hikatsaka ny tena fiovana marina tsy afaka natanteraka izany anefa raha tsy voasoratra anaty lisitra ny anarana. Za mifidy ka, za tena mifidy misy ary za tena hifidy fa za zany tena diso adresy misy miaraka amin'ity fitondrana amin'izao ty diso adresy tanteraka. Efa anaty lisitra fifidianana zany raha misy an'izao ao anatiny manova zavatra be ny fifidianana. Mety ve tsy soratra anarana mazava-dehibe an'izay aloha dia maha-olom-pirenena anao fanentanana aloha zany dia inona moa samy manao amin'ny vokatsara rehetra zay tokony azo atao. Ianao zany olombelona tokony hanazoanao dia mirosy ianao anatin'ny lisam-pifidianana amin'ny contrôle any amin'ny fokontany sy ny rehetrarehetra. Misy moa any amin'ny distrika ny tokony contrôle ny azy zay azo entanina aloha dia azo entanina. Ny fihetsaka an'izay aloha le mifidy zany misy fahavokarany vokatra azo amin'ilay fifidianana zany ahitana an'ilay olona hoe iza ny tena mitsoga zo normal amin'ilay mahafilo azy. Ho an'ny etsy amin'ny fokontany Anosy Atsinanana faharoa mahatratra 570 ireo olona feno taona nahavita nanoratra ny anarany anatin'ny lisam-pifidianana hatramin'ny androany. Olana mipetraka ihany koa ny sy fokontany eny an-toerana ny fampifangaroan'ny olona ny ralina sy ny refonty zavatra roa samihafa ireo mila fantarin'ny rehetra. Io moa zany dia zavatra misy raha ohatra ny anivon'ny fiarahamonina eny dia ohatra miseho foana ny zavatra ohatran'izao hoe ny olona zany ohatra ny hoe ambany zavatra ohatra ny tsy dia liana amin'izany izy
na misy koa ireo mety ohatra hoe zay efa atao anaty listim-pifidianana ka tokony efa ao zany zahay fa mbola azavaina tsara amin'ny olona zany ty tena fanavoizana faobe mihitsy ny listim-pifidianana araka marefonty azy zay de fanavoizana tanteraka mihitsy de zay fanavoizana zay zany ao anaty lista zany anao na tsy tao anaty lista tamin'ny teo aloha de taniny anao zany isoratra anarany eny le mifokotany amin'izao fanavoizana faobe ataon'ny CENI zao io zany tsy misy idiran'le listim-pifidianana teo aloha tsony fa amin'izay fanavoizana zay de zay voasoratra amin'izao mandrapatonga ny daty zay farany tena hoe fandraisana an'le lista reo ny ao anatin'ny listim-pifidianana de mbola entanina ihany n'olona zany isoratra fa mandray izay teny mifokotany. Misokatra ho an'ny olona 12 taona no mihoatra ny fisoratana anarana anaty listim-pifidianana. Misy ny taratasy fanamarinana azy eny anivon'ny fokotany, manamarina ny fahatanterahana izany. Tsy tokony adinoana ahafahana manamarina fa efa nahavita ny fisoratana anarana ianao raha sendra tsy tafiditra anatin'ny lisitra. Tsy anginy izahay raha tsy tanteraka ny foto-kevitra ny tolona nataony Maître Olala na Ilira Zafinjatovo ireo mpiara-miasa taminy miampita ny fanilo ary mijoro manohy ny sian'ny fitoviana famarinana eto amin'ny firenena izy ireo raha ny fanazavana no entin'ny filohan'ny kabinetra ny Atitsy Akatofotsy ny maraina teo avitra Solonaibe sy Mateo Prince. Mpiaro ny madinika mijoro amin'ny fahamarinana tsy manaiky lembenana amin'ny tsindry mahazo ny mpiray tandrazana toetra isan'ny nahafantarana ny Maître Olala nanana ny maha-izy azy teo amin'ny sehatra ny fiarovana ny olona iray manandrara eo anivon'ny fitsarana. Fony izy mbola mpianatra dia efa nitolona sy nanohitra ny tsirariny ho an'ny firenena ny tenany. Nahatonga ny fihetsehana tamin'ny 72 satria tao anatin'ny groupe manodidina efa hoe na fédération des étudiants des étudiants malagasy izy ary efa nandeha ny tolona dia izy no lehibe ny service d'ordre tena katso izy zany nandaminy nietika tena katso miaraka tamin'ny bao fobe nietika zay no mahatonga azy hoe Olala satria izy foana mandaminao izy mitadika ny kabary izy manentana ny rehetrarehetra ary izy ny voalohany efa misy fidinana an-dalambe nakaty amin'ny vila izy no anisan'ny vohy tena katso izy ary no anisan'ny misambolona ary nalefa tany Moslava vavenina tany Moslava izy no isan'ny délégation voalohany nalefa mpianatra tany nody mitontolona maro ireo foto-kevitra notakiana anovana ny fomba fijery sy ny fitantanana teto amin'ny firenena tsy milavilefina ireo mpiara-miasa aminy fony fahavelony manohy ny ady ny lofosany ho tombotsoan'ny malagasy. Ny Maître Olala tsy tao anatin'ny antoko politika mihitsy hatramin'izay fa paraitra izy lanceur d'alerte izy hatramin'izay zay koa ohatrany zany lanceur d'alerte zay anjary ny antoko politika mahita ahoana ny tokony atao matoza hay mbola manohy matsiaro nyetsika ny 72 io dia satria misy zavatra samihafa no takiana tamin'ny 72 io zay voafotony atao anatin'ny fehi-kevitra ny zakapirenena tamin'ny septambra 72 peda be makasika ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena ny zavatra tapaka tamin'izany ary izany zavatra dia nampatsivilay foana isataona hoe tsy mbola tratra ireny fehi-kevitra sy fanapaha-kevitra samihafa ireny ny tena zava-dehibe amin'izany dia ny hoe tsy mbola niady voalohany tamin'ireny dia niady nanohitra ny fibahana ny vahiny indrindra ny frantsay teto Madagasikara na ny néocolonialisme frantsay na zay seho zany tamin'ny lafiny fampianarana politika art de carène dia mbola mametraka zay amin'izao fotoana izao mbola mitombony zany amin'ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao taona 2023 zao tsy mbola maleo tena ny firenena malagasy tsy mbola manana ny fiandrianana. 20 janoary 2022 5 janoary 2022 heritaona katroka ny nahalasan'ny Maître Olala. Nisy ny fotoam-bavaka no tanterahana tetsy amin'ny kabinetra ny Atitsy Akatofotsy nakairezana ny fianakaviany ary anairana fa fanilo miampita ny tolona izay natombony. Maro ireo raharaha nafana teto amin'ny firenena efa niandreketany ohatra amin'izany ny raharaha Apollo 21 mahakasika ny fifofona ny ain'ny filoham-pirenena. Tsy mbola misy tohany mazavatra amin'izao ny fitsarana mahakasika izay nahitana ray aman-dreny mpiangonana voasaringotra tao anatin'izany teto amin'ny firenena ka mahalasa ny sainy maro hoe
atao fanodikodinana ny sainy malagasy feny raha mafana tahaka ireny rehefa tojo fasairanina amin'ny fitondrana ankehitriny. Mbola maro ireo fanontaniana tsy misy valiny apetraky ny olom-pirenena mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny antso izay ataon'ireo olon'ny fitondrana sy ny fanararotam-pahefana ataony eto amin'ny firenena ary ny momba ny fifidianana ireo no teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny antsiprian'izay ary. Natsikafony miara-manonja androany ireo fomba ratsy fanaon'ireo olom-boafidy ny fitondrana ankehitriny. Isan'izany nisy olom-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny ERD eny amin'ny boriboritany fahadimy iny. Tena manao tsindry lena sy manapatra ny fahefany amin'ny sehatra rehetra misy eto amintsika mihitsy ho ny fanazavana. Bakiony hatramin'ny prefet, bakiony hatramin'ny ananivo ministèrina tany, zay ny zava-misy. Zay ianareo mijoro andriamatoa prefet raha diso sanjatra ny resahako zany. Bakiony no chef district dia tsy resahako intsony. Reny terena mijoro ohatry ny zazakely eo akaikina atao ohatry ny saribakoly. Tena mampalahelo tena mampalahelo. Mba nanao an'izany ve ny tena anay samy solombavom-baoaka tsika andriamatoa député. Ny asantsika hoe ny anivon'ny antemera-pirenena. Zay, hatreo. Tsy manana fahefana baky prefet tsika. Tsy manana fahefana baky ministre tsika, manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka no ataontsika. Fa tsy mampiditra président Pokotany, manambana basy président Pokotany sady ekipanareo ihany. Mitory olona, mandefa olona any ampitany filaminana, managadagada olona amin'ny tsirariny. Aoka zay fa ampy zay. Tsy misy anaiky tsy fanaovandangamy vahoaka toy izao. Ary tsy izy rery ny teneniko amin'izany. Fa ho an'ny hafa rehetra valabla ho an'ny rehetra io. Na avaiza, na inona firehana misy azy. Nazava ihany koa nefa tanetiny solombavam-bahoaka ity ho an'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina izay tena miseho azy ho tompony fahefana rehetra ka manao izay tiany ao anatin'izay asa nampandreketana azy izay. Toy izay ihany koa ianao raha mato ministry ny serasera araka ny teniko teo izay mieritreritra fa tompony ity hainao manjery mpanjakana TVM maserany amin'ity. Tompony fahefana ianao ny tompona andraikitra voalohany mampiasa ny DLC ao amin'ny primature ny atao direction de la législation et du contentieux. Mitory zao karazan'olona rehetra na mpisitona lakilosy io na ny fifanarahana rabarotra nataon'ny MBS tamina orinasa tseratsera zany orinasa arabarotra anankiroa mifanaraka aty ambadika aty de idiranao de niraranao tsy andefy izany ny canal plus Star Times ary ny parabole satria matahotra ianao. Afeninareo ezahanareo afenina zavatra tsy mety ataonareo. Tsy tianareo ren'ny olona sy ny vahoaka malagasy ny tsikera ataon'ny olona nareo. Tsy izahay mpanohatra ihany io, tsy izahay tiako Madagasikara ihany io. Ho fanatsarana nge matoa zay ny tsikere. Tsy mbola sany laza ianareo hoe inona ny tsy marina anankiray ray ho iaho tamin'ny resaka rehetra izay nataonay teto amin'izao plateau amin'ny miara-manonja izao. Miandry izahay ray no angatahanay aminareo hoe ity zavatra ray niteneninao ity andriamatoa solombavam-bahoaka fa ny tsy marina ity satria ity ny zava-marina vonona izay fanatrika any amin'izany. Ampy izay ny fanabadonan'ny vahoaka sy ny filazana bobo amin'ny vahoaka ho ihany ny miara-manonja. Ny fanomanana ny fifidianana izao no tokony atao vendondra raha ho ny fanazavana satria efa maro ny vahoaka no miandrana fanovana. Izay ny vaovao politika fa ivadika eo amin'ny pejy fampianarana isika miato avokoa ny fampianarana ho an'ny sisikona Antananarivo renivohitra sy ny sisikona Ambohidratrimo avoakasika izany avokoa na ny sekoly miankina amin'ny fanjakana na tsy manomboka eny amin'ny Garabola hatreny amin'ny lycée ary samy amin'ny alatsinainy 30 janoary indray vao miverina an-tsekoly. Misy ny lamy manapetraka eny anivon'ny sekoly sasany ahafahana manentsina ny banga ao anatin'izany. Ando Meratina sy Mathieu Prince. Ny atona nanomboka androany fampianarana ho an'ny sisikona Ambohidratrimo. Tsy mianatra avokoa ny mpianatra ambaratonga voalohany sy faharoa ao anatin'ny sisikona Antananarivo renivohitra manomboka rahampitso. Nandray izany fanapahan-kevitra izany ihany koa ny avy amin'ny sisikona Atsimdrano noho ny faratsiny ny toetrandro ka amin'ny alatsinainy ho avy izao vao hiverina an-dakilasy. Ho any amin'ny faritra iva manokana na tsy nisy aza ny fanapahana navoaka ny tompon'andraikitra tsy maintsy nanajana ny ankizy madinika izy ireo manoloana ny zava-misy eny aminy. Dibidrano ary sarotra ny fifamezivezena ka atahorana itera-doza amin'ny mpianatra. Dia raha antsika malala ety amin'ny faritra iva miakatra ny rano toby ranony akamaroan'ny toeram-ponenan'ny mpianatra ny lalana makaty amin'ny faritra makaty amin'ny sekoly ihany koa somary manahirana ka na tsy nisy ara ny fepetrana navoaka ny fanjakana dia nandray fanapahan-kevitra manokana ny sekoly hoe nampiato avy hatrany ireo mpianatra satria sarotra ny lalana makety amin'ny sekoly ao anatin'izao fahavaratra izao no ny fiakaran'ny rano lalana malama
eo ihany koa ny ankizy hoe misy ireo katita kely kolonga madinika zany izay mbola tsy mahaleo tena tanteraka dia tsy maintsy napiato ny fampianarana izay na dia mbola tsy nitenera ny fanjakana. Andro amin'ny maraina moa vao tonga le filazana tety anivon'ny sekoly dia nanomboka androany alarobia hariva dia tsy nampiakatra intsony ny mpianatra aloha fa amin'ny alatsinainy kosa dia miverina an-dakilasy ny mpianatra raha toka mihatsara ny toetrandro ary midina ny rano. Misy ny lamina napetraka eny an-tsekoly indrindra ho an'ireo ankizy lehibe sy mpanala fanadinana mba tsisy fetraikany be amin'ny fianarana izany. Narafitra ao anaty boky kely ny lesona rehetra tokony atao sy ny fampiarana ka zaraina amin'ny mpianatra. Manampy be azy ireo any an-trano izany ka ny fanazavana sisa no atao any an-tsekoly rehefa miverina. Ho an'ny ankizy lehibe aloha ty notsindrina eto hoe amin'ny fiverenana an-dakilasy zany dia efa manomana ny mpampianatra ny mpianatra ny tsy mianatra fa ny mpiasa kosa dia miakatra aty an-tsekoly manomana ireo zavatra rehetra izay tokony nozaraina tamin'ny mpianatra tamin'ity dia ho atao boky kely ireny lesona tsy vita ireny anka manazava sisa no ataon'ny mpampianatra amin'ny fiverenana an-tsekoly fa ny lesona zany efa hozarana polikopy ny mpianatra amin'ny fiverenana an-dakilasy. Lesona azo tamin'ny covid moa zay dia tsy hita zay maharatsy azy amin'ny lafiny anankiray fa manafaingana kokoa ny fahavitan'ny fandaharam-pianarana fampiasana boky sy ireny tahirikevitra ireny. Tsy tokony hovarim-bariana ihany koa ny ray aman-dreny. Efa fotoana fikarakarana nantora taratasy fisoratana anarana amin'ny fanadina-mpanjakana izao. Ao anaty zafana izany toy ny bulletin de naissance zay tena ilain'ny ankizy ahafahany miatrika ny fanadinana CEPE, BEPC, ny baka koa moa io efa nomboka. Niditra zay tamin'ny 4 janvier dia efa nandefa taratasy tany amin'ny ray aman-dreny hatreto aloha zany mbola eo amin'ny 300 n'ireo mpianatra tokony hatrika fanadinana ihany no natonga ireo antota taratasy ilaina ireo ety anivon'ny sekoly zany hoe mbola matoritory zany ireo ray aman-dreny. Tsikaritra amin'ny fanazavana fa mialan-dalana an-tsekoly ny ankamaroan'ny mpianatra rehefa volana janoary sy febroary tahaka izao. Eo ny toetry ny andro fa olana be ihany koa ny fasahirana ny ray aman-dreny. Mila jerena sy averina dinena indreny mahakasika ny tety androm-pampianarana hoy ny fanazavana ialana amin'ny tranga tahaka izao sy mba ahafahany zaza malagasy misitraka fampianarana araka ny tokony ho izy. Fa olona 7 hatreto no namony ainy ary 13 hafa tsy hita popoka raha ny tatitra ny avy eo anivon'ny BNGRC omaly tokony tamin'ny 9 alina vokatra ny fandalovany arivo doza sy ny so olona miisa ray sy 10 sy 3 alina natokatrano 9 sy 7 sy 7 arivo no fantatra fatrabona misy 10 ireo toeram-pianarana dibo-drano raha toka 4 no rava tanteraka. Toeram-pianarana misa 9 sy 1 alina no dibo-drano raha toka 500 no rava tanteraka. Lalam-pirenena mara inko no tapaka tanteraka amin'izao fotoana izao raha ny tatitra hatrany. Fa vokatry ny rosakorana tao ao dia simba avokoa ny ankamaroan'ireo lalana mampifandray ny fokotany folo ao amin'ny komina Ambonivohitra Ambatondrazaka. Akoatra izay dia voahelingelina ihany koa ny fiarian'ireo mpivarotra hazandrano ka manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra izy ireo hamanoloana izany. Niry Andrianarivony mbiasa Ambatondrazaka. Saika ahitana fahasimbany avokoa ireo lalana mampifandray ny fokotany folo eto anivon'ity komina Ambonivohitra Ambatondrazaka ity. Ny tsikaritra dia ny tsy fampin'ny lakan-drano na ny fahatsetsehana-n'izy ireny no miteraka izay faratsiny ny lalana izay. Teo ihany koa ny tsy fisiny ny fikojakojana azy ireny efa antaonany maro. Hita zany hoe le kanal ny tsampy le fivarinan'ny rano miala avy eto amin'ny bus eto amin'ny auto-école Iarotreto midina makary amin'ny lakan-drano la Colombe iny. Voatady sosikevitra zany zay tany amin'ny district na tany amin'ny région fa ohatrany tsy nahitana vahaolana fa izay fokon'olona nefa nanao tsipaipaika nanokatra le kanal tamin'ny volana oktobra iny dia mbola tsy ampy nefa zany satria ny rano mbifandeha avy any amin'ny région Atsatateraka Varadrova. Iranovana be tompoko izay amin'le rano ny lalana tena fotaka be moa le rano koa tena tsisy voany mihitsy raha ty aminay podium amin'izao tsika miteny zao ka mba angataka amin'le mpitondra zany sy ny alina mba hijery akaiky an'ray andraikitra amin'le izy fa tena mijaly izay vahoaka ty amin'ny podium amin'izao.
raha sosikevitra tolotra avy ety zany a dia mba tianay mba hiala amin'izao rano potaka be zao fa dia mijaly izay non'le orana fahavaratra ohatr'izao. Tsy ny lalana ihany no simba ny rotsakorana atao zay fa anisan'ny voelingelina ihany koa ny tontolo ny fiarindry zareo mpivarotra trondro eto anivony ty tanàna Ambatondrazaka ety noho ny fisian'ny rano miandrona eo akaiky ny toeram-pivarotan'izy ireo. Mametraka fitaraina izay am'le tsenanay satria rehefa avolorana dia tafiditra ato anaty tsena hatrany amin'ny voanty ny rano ato anaty tsenanay ny ivelany moa fa tsy lazaina intsony satria tsisy voanty le rano dia miezaheza mivididrano aminay efotsy fa mangataka anareo izay manam-pahefana mavonatso izany akaiky anay satria nampividy ary sy tafatsofoka ty an-tsena mihitsy fa ataonay ohatra mandeha amin'ny rano be. Raha mbola mitohy izao rotsakorana izao dia ina ho maro ny tanàna itokamonina vokatry ny faratsindalana sy ny fiakaran'ny rano eto anivony ty tanàna Ambatondrazaka ity. Iverina eto andrenivohitra isika amin'ity vava-manaraka ity sy mitohy hatrany ny fanaparam-pahefana ataon'ireo polisy munisipaly eto Antananarivo renivohitra. Androany maraina dia fiara fitateram-bahoaka iray no niarany erisetra tamin'ireo polisy munisipaly nandritra ny Orambenikija. Asin'Andria Malala Setoky Ramala. Opa teny ratsy kolikoly fanaparam-pahefana izay nambaran'ity mpamily fitateram-bahoaka ity ho nataon'ireo polisy munisipaly eto andrenivohitra taminy mandeha amin'ireny fiara tsy mataho-dalana any komuna ireny. Tsy araka ny tokony ho izy ny fitakiana sazy nataon'ireo polisy munisipaly. Rehefa tao anatin'le orame dia nararotina zany le fiara hitantsika amin'izao tsara hitantsika amin'ireo tômôbily fa tena maloto tena miraikitra be le fotaka vetivety keo nefany ohatrany hoe nanararotsany zany vetivety keo fa nisy reny fivondronany reny mahafisatroka tonga dia miampiopa maka sady maka permis dia maka lisansy nalainy nanala fotaka kely zany dia manengavy taminy hoe sao dia mba tsirarony kosa ary ngapa aloha mba alana zany le fotaka nefa noho ny reva veo tena tsy hitako hoe alina moa fa tonga dia taty fotsiny le inona izy ty dia mba atao zany le arrangement nefa tsy hitanao zay atao mba miala tsiny mba anina raha tsy fa lehilahinao koa lehilahy ozy izy azo an'ity tonga dia telo hetsy mihitsy nefa lizy tsy hoe sanatria hoe tena zay tena hoe manao lavazy aty fa matoa zany mikitika an'le fiara zay aty dia lasa par chiffon satria fantatra ny arabe zany fa tsy azo anaovana nitsony fantatra mihitsy rehefa any zay dia midina ato ambany ato manao lavazy ao ambany eo. Tsy vao izao no nandrenesana fanaparam-pahefana nataon'ny polisy kominaly tahaka izao. Maro ireo velotaraina noho ny fihetsika tsy mendrika sy karazana fanaparam-pahefana tahaka ireny. Ny tena maloto sy ny fitondran-tena tsy mendrika mangany fotsiny tsy hita izay fandraisana andraikitra na ny fampiaran-dalàna ataon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fa iverina manomboka raha-pitso maraina amin'ny nora sasany eto amin'ny fahitalavitra ny MBS indray ny fandarana mafilotra fandarana makasika indrindra ny fikarakarana sy ny tontolo ny sakafo. Mampafantatra antsika ny antsiprian'izay i Jessica Miray sy Tahirinaina. Anisan'ny nahafantarana ny fahitalavitry ny MBS ny fandaharana mikasika ny tontolo ny sakafo dia ny mafilotra izany. Fandaharana izay natolotra i Chef Marius. Iverina indray araka izany ny fandaharana manomboka rahampitso maraina amin'ny enora sy sasany. Tsara ny mampahafantatra fa ny 20 Janoary 2024 no nisy ny fandaharana mafilotra farany na mahaingo ny MBS. Toy ny vaomaly ny niaina ny Chef Marius azy. Lundi noir zany zany tena nofirasy indray teo amin'ny fiainako iny satria voalohany indrindra nanomboany nofirasy zaho zany mpijery ny émissionko isan'andro mijery inona ny zavatra tsy nety tao amin'ny sivy sasany amin'ny 1.20 eo ny rediffusion tandresa botsy tonga dia teo ampijery ny émission tonga dia matapaka tampoka le izy studio teo kadraty no matazana ny MBS série lavitra be jereko setroka be ny tena teo io zany dia zay mpiara-miasa kivy deo tapitra tseo zany zalahy anaky valy teo nisy mpiasako tamin'izany anaky valy teo dia rehefa nisan'iny tsisy émission ntsony zahay manana partenaire ny ane partenariat anay
octobre zany ohatra hoe octobre 2007 ou octobre 2008 de tonga ny octobre de renouveler le contrat de partenaire pour 2008 ou 2009 fa amin'ny octobre 2008 zay efa nahazo partenariat be deaibe annuel de misy ny 2 ans ny fanao reny moa manome avance zareo 50% amin'ny sponsoring de 50% zarena par mois de fa misy partenaire telo fa nalasana avance 50% pour année 2008-2009 de azonay de reo avance reo de mividy matériel zay andao mba nova matériel raha matsikaritry nareo fa nivaovao foana plateau mafilitra tam'ireny de nanova matériel ny investir tonga tamiko moa 2009 de tsisy télé misy ny partenaire zay ny comprendre tsara de tena tsy nanako tabanay isorana manokana izy tsy hotegniko eto ny anarany nisy ny partenaire anakoroa zany tena nanomboka teo zany tena hoe nofrasognay satria ny forcé zay amerim-bola zay nefa tsisy asa le piasa tsy azoko androana hoe aninona ary de nanao arrangement nanao alamiable teny farany tsy netsony isan'andro harcèlement amin'ny huissier sur tribunal zao de farany zay nindram-vola tamin'ny microcrédit ata microfinance azafady efa nindram-vola tamin'ny microfinance zay le amery anazy ambola mbola tsy nisy télé mbola ny crise mbola nisy de hiteo ndraiky mbola vo harcelé microfinance ndraiky sambolana de tsy maintsy mindrana zay hatram'izao ary za miteny aminareo satria tam'ireny tsy afaka nandroka amin'ny piasako mihitsy no safidina manokana mihitsy araka izany ny famerenana fandaharana ho ny 9 janoary sakafo amin'ny andavanandro no arahana ao anatin'ny fandaharana anampina amin'ny fitadiavana laoka isan'andro natao 26 janvier ny fiverana mafitra any MBS mba hoe anatin'inona zay nofiratsy zay de hoe andao atao 26 janvier zany mba zavatra tsara indray zany fa tsy nofiratsy tsony satria misy andreo mpiasako reo mbola miaraka amiko any tsirabe hatram'izao de atao 26 janvier za mihitsy manatena fa ilamina am'izay tsika ahita fiainana vaovao tsika amin'ny heritaona isaky ny talata alakamisy ary ny sabotsy amin'ny anora sasany maraina no anarana ny fandaharana ny alarobisy ny zoma kosa ny famerenana ary ny alahady ny famerenana manontolo maresaka iraisampirenena miaina anaty atsika be ny any Afghanistan amin'izao fotoana izao mibatra ny amin'ny latsaky ny 30 degré Celsius ny atsika any amin'ny faritra sasany manodidina ny 50 amin'izao no efa namony ainy atao anatin'ny 2 herinandro araka ny tatitra nomeny ny Taliban Jessica Miray manohy Randria Malala azo lazaina hoe tanàna ambony tendrombohitra i Afghanistan isan'izany i Kaboul renivohitra efa mangatsika trano ny ririna ao Afghanistan saingy ny amafy izany tamin'ity taona ity any ambanivohitra sy ny toerana lavitra fodotra-pitrasa efa maro no inamony ainy noho ny atsika tao anatin'ny 2 herinandro tsy lasaka ny 50 no namony ainy anisany manampitrotraka ny fahavoazan'ny mponina araka izany ny atsika satria tao anatin'ny 20 volana nandraisan'ny fanjakana Taliban ny fitantanana tany an-toerana miaina anaty krizy lalina ny firenena tsy mbola niaina toy izao Afghanistan hatramin'izay efa ny antsasa manila amin'ny mponina izao izany hoe mponina manodidina 20 tapitrisa no miaina anaty tsy fanjary-tsakafo 3 tapitrisa kosa ny ankizy efa tapaka tanteraka amin'izao ny fanampiana avy any ivelany hatramin'ny famatsiana ny fototra-fitrasa tao anatin'ny 20 volana izay antony voalohany nampitotongana ny firenena na misy aza nefa fikambanana mbola mizara fanampiana Afghanistan de betsaka ny fepetrana napetraka ny fanjakana Taliban anisan'izany tsy fahafahan'ny vehivavy miasa amin'ny fikambanana ankoatr'izay saika tsy mahazo herinaratra avokoa amin'izao Afghanistan ao Kaboul ohatra tsy misy afa-tsy adin-droa no mirehatra ny jiro tsy ampy mihitsy araka izany ny fomba hahafahana miaro amin'ny atsika any sisa taon'ny mponina de mandoro ravina maina na plastika iarovana amin'ny atsika de ny vaovao ny maresaka iraisampirenena iny anko tompoko lasy sy tompoko vavy no netiko nanakatonana indray ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mazatra de ny fandaharana onamarina ny Global News ary ny fandaharana Sahila Sao ireo no arainao avy hatrany ao arian'izao fampalalam-baovao izao juste à côté de la perfection io kosa ny lohateny no ronan-tsarina miseho atolotry ny MBS anao
ho amin'ity androany ity ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy